tsika riavana voninahitran'Andriamanitra amin'izany satria amin'ny fotoana atao mafy kosa ny tentsika satria tsy olombelona ny voninahitra fa Jesosy Kristy tokoa ilay tompony tompony lehibe masina indrindra. Eny ary ka dia tonga moa ny ora sy ny fotoana izay tsy maintsy fandaminantsika dia somary tarak'ary ny lana tsy milana fondro ny fikarakarana fa manao zavatra tsy dia mora loatra izany natsany azy efa tena izy tsika amin'izao fotoana izao dia mety dia somary alatsaka kely ihany ny volume aloha satria misy ray aman-dreny zany dada tsy mazaka loatra le mafy loatra dia aloha tonga dia resany direct aloha izao ahafahantsika manomboka dia tany ny amin'ny fitariana ny ray aman-dreny toy pasteur Ratsirolamena Rémy François no nitondra izany famoana izany ary eo amin'ny pasteur ray aman-dreny atoa pasteur Alain Samuelson iraka olo izy ireo voninahitran'Andriamanitra tsanganytsika rehetra teka ho an'i Jesosy mazava ho azy aloha aloha teka aloha rafidrafitsika rehetra fan'Andriamanitra ny voninahitra sotra. Ho amintsika rehetra ilay riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mitsika faly miaba atsika rehetra ary manonona fiadanan'ny tompo mandrakariva ho amintsika ny samotain'Andriamanitra raha ny tiandohatiny dia hiara-ame voninahitran'Andriamanitra fa izy mihitsy no miteny hoe eo amin'ny toerana rehetra dia amezanareo voninahitra dia mba omeko voninahitra ianareo. Atsangantsika ny tanantsika vanana ary antsika miretina miran'ny anjely manao hoe voninahitra ny eo Andriamanitra rerany halleluia masina Jehova tompomaly eny voninahitra tany rehetra amen. Ny salama fatelo ambin'ny folo amby zato no vakintsika anoizantsika zafidy arana n'Andriamanitra izany. Salama fatelo ambin'ny folo amby zato dia vakintsika manomboka ny andininy voalohany dia atsarintsika any andininy farany. Mideran'Andriamanitra mianaran'i Jesosy manao hoe alleluia midera ianareo mpanompony Jehova midera ny anaran'i Jehova isaorana neny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay hatramin'ny fiposamy masoandro ka hatramin'ny filentehany no hideraina ny anaran'i Jehova. Avo ambony ny jendrisa Jehova ambony lanitra voninainy izy tahaka ny Jehova Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany manangana ny malahelo hiala mibovoka izy ary manandratra ny mahatra ho afaka eo mijery mba metraka azy na mampanapaka ny olona mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy reny zaza mifaly alleluia amen. Ny hira faharoa folo ao amin'ny firana FFPM no hiterantsika n'Andriamanitra ny andininy voalohany azy ny andininy faharoa vita zany dia hitsoretiny ray aman-dreny hitondra ny tenin'Andriamanitra tsy mbaola
manome voninahitra ianao zay Jehovah tompo, le Andriamanitra lehibe indrindra. Lanitra ny lanitra aza ho nivavaka Solomona fahiny, tsy omby toerany voninahitra fa rafitry ny tanan'olombelona ihany zany no toerana eto. Koa nefa manamarina amin'ny teninao ianao eo amin'ny toerana zay ampatsiarovako ny anarako ianao, eo anantoloko, eo hitahiko anareo. Misotranao zay tompo, zany indrindra mandrandraina ny fanatrehanao. Tsisy mahajanona manoloana ny fanatrehanao fa masina indrindra ianao, fanony amin'ny Jesosy Kristy tompo, zanakao tomponay, izy no natozao anay rehetra. Misaotra Jesosy. Nekenao namora anay teto amin'ity toerana ity androany, fantatrao loatra tsy miafina aminao ny antony. Ry tompo, aokanao manda manodidina an'izao toerana izao rehetsainao, ka raha iombina amin'izy ireo zay tsy mitovy amin'ny fomba anareo any an-dany zany, zay mitarakotrokotroka tahaka ny varatra, tahaka ny feon'ny ranobe mirondraona. Kanefa tompo, raiso ankasitrao, vokatra ny fonay rehetra manao ny hoe masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitra eny tany rehetra. Amen. Mazoa toerana ianareo rehetra tompo. Mamerina miarabantsika rehetra riavana, dia mbola ho amponona amintsika mantakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay tiantsika tsy hozonana maly anio ary manakizay. Misy antony zay mahavory atsika amin'izao efitra malalaka zao. Tadidio fa na inona no fikasantsika, hain'Andriamanitra ny nanafoniny zany, raha tsy sitrany zany. Na dia tao hoe mety nisy fahadisoana teo amin'ny fotoana zay nifanomezana azy, raha tanteraka ambe amin'izao fanoloana izao tsika, izy no niaviny izao zavatra rehetra izao, izy no miazo anazy, sady izy koa no antony izy any no memoninahitra. Tonga eto sika, misy fanontaniana apetraka, ampiasa an'Andriamanitra sa hiasa ho an'Andriamanitra? Mety be dia be ny valiteny avy any amintsika any hoe isika ny tokony hiasa ho an'Andriamanitra satria zany ny antom-pisitsika. Fa hita fahamarinantsika avy amin'ny alalan'ny soratra masina hoe Andriamanitra mihitsy ny mila miasa, ary izy rehefa miasa tsy misy masaka. Filazantsara araka ny Jaona toko fahenina ahitantsika n'izao tantara zao entina amantsihana ny afatra apetraka mandritra n'ity fotoam-pivorena androany eto ity. Jaona ny toko fahenina zao no voalaza manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy tompo, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no vitanantsika mofo hoanin'ireo? Zany no nataony mba izany toetra azy, fa izy mahalala ihany zay efa hataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo dinadena roanjato aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpiainany anankiray dia Andrea rahalahany Simona Petero, laza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo vary ordea 5 sy azan-drano madinika 2, fa ho ampoinina moa zany amin'izao olona betsaka izao? Fa ho Jesosy, asay vao mipetraka ny olona, ary nisy ahatra be teo ka dia mipetraka ny lehilahy tokony 5,000 ny isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizary zany tamin'izay mipetraka ny hinana izy, ary niazan-drano koa arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia ho Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany,
mba tsisy overy dia nangonika nahafeno arona 12 ny sombitsombiny mofo vary ordia 5 zay ambiny tsy laniny hinana. Amen. Ray masona manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ezaka tsy anao teny lava riavana kanefa tsy mety koa ny angina fotsiny amin'izao atrikasa lehibe makadiry apetraka amintsika rehetra. Misaotra mbola izy mosolotena rehefa azoko antoko zany zay isotra nefa koa anetana ny antom-positsika ny anton'izao fahovoriana zao ny androany ataoko rambolombo tapaka re olona foy fahenjana fantanina naperitreritra ilana valiny napetraka tamintsika teo tongetotsika hiasa ho an'Andriamanitra sa ampiasa an'Andriamanitra. Aleo ny soratra masina no maliny fanontaniana marina fa raha oharina amin'izany tioby 5,000 lehilahy fotsiny tsisy dikany tahaka ny goty anankiray amin'ny rano eraky ny vera ny antom-pisitsika fa raha nahitan'ireo vahoaka vory reo ny tompo dia voalaza ny soratra masina hoe onena azy ny fondy. Zay ny antony anaovana an'izao ezaka lehibe zao hikarakarana ny orin'Andriamanitra hitetiavana ny very. Zany ny antom-pisin'ny tompy mpifoaza hitomana olona be dia be ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana voalohany. Faharoa, mety mahitsika any anatin'ny boky fanetanana sy ny fampahafantarana azy zany ahitana nyity vola be tsy tapesipeseny ty rovina matany no anao ezaka voatratranyzany dia ohatrany hoe mba mila vanina korangana reo ka ao anatin'ny herintaona na roa taona ve dia ho tratry zany fa fomba n'Andriamanitra mihitsy rehefa hiasa no mizaha toetra ny olony satria hoy ny voalaza ny soratra masina hoe efa fatany izay ho ataony. Amenareo hanina izy ho ny taoko tsisy vola fa tsy denary 500 tsy ampy avoky olona firy akory fa entin'Andriamanitra izana toetrantsika. Ny manaraka ny tompo ry havana fahamarinana faharoa tsy maintsy mandalo fihizany toetra zay le mikitika n'Andriamanitra hiasa. Fahatelo, ny ravoravo-tanana ny mpianatra ahona koa ary zany fanontaniana ohatra ny mila vaniny zany avy amin'ny tompo. Ny anankiray tamin'ireo no nahatazana zazalahy kely iray nanana mofo 5 sy hazan-drano roa. Azon'le zazalahy kely io natao tsara mihitsy tompoko ny tsy nanome izay teny am-pelantanana ary le lehibe rehetrarehetra amin'nalonalony tonga teo zany fa ny lehilahy fotsiny 5,000 tsy mba nisy nanan-keritreritra mihitsy hoe dia mba hanao vatsy aho. Fa raha nanao fandrarana zany tovolahy kely io nivarotra n'izay sisa nananana mety nangorona be mihitsy. Fa nanaiky tamin'ny mpitiavana izy nanome izay nananany rehetrarehetra natolotra ny tompo. Ny anamarinana hoe misy fotoana re olona tsy miasa Andriamanitra raha tsy miandry izay avy any amintsika. Nareo ve tsy mino ny maty aza hain'ny tompony nanangana azy fa mety nivovoka teo amin'ny tany teo ange nitsofony fotsiny dia lasa mofo sy azan-drano nahavoky ny rehetra ananan'Andriamanitra zany fahefany zany. Fa Andriamanitra tompoka rehefa te hiasa dia mitaky ny zavatra avy any amintsika koa izy. Tadidio zany fahamarinana fahatelo zany. Azon'ity zazalahy ty natao mihitsy ny azona fotsiny teo an-tanany hoe atika azoany zany. Fa le olona mamay ampitiavana, le amay amin'ny kalalampo zany ny tediavin'Andriamanitra mampatonga an'Andriamanitra mihetsika. Mila mihetsika tsika tompoko hampatonga ny tanan'Andriamanitra misokatra. Zay ny antom-pisitsika ny antsonanao androany.
endry ny tompo fahamarinana manaraka ny fandaminana apetrao ny olona izy dia tsy toko tokoy asana toko 50 efapolo misy fomba n'Andriamanitra fandaminan'Andriamanitra mihitsy hoe retolony reto apetrako amin'izao toerana izao satria hiasa aho maiza misaotra an'Andriamanitra manokana ianao raha ny vodinana atao hoe vato nasondro sy ho tany noho ny fanambinana namelaran'Andriamanitra tanana taminao fahamarinana farany rehefa nandray ilay vitsy natolotra tamin'ny mpitiavana tamin'ny mpifaliana avy amin'ilay zazalahy kely ny tompo nandray ny mofoka ny saotra telo vakiny nahavoky olona tsy omby 10,000 zany no tokony ananantsika finoana fa tsy tokony ampisalasalatsika hoe pastero ahoana ny avitana ny fotodrafitrasa roa lavitra isariary izay nga mba nitako vilavila voasoratra ato 10 milliards de FMG 10 milliards de FMG zany ange tsisy dikany amin'Andriamanitra fa milanao mila ny fona misokatra mila ny tanana mivelatra avelao Andriamanitsika hiasa fa ny avy any aminao no andrasana le fahamarinana farany nisy 12 zobika ny ambony rehefa Andriamanitra tompoko ny miasa mihoatra noho izay neritreretinao aza no ataony aminao dia ndraindray koa le miandro farany tsy maninona ndraindray mantsy mifarany farovaka n'le mofo raisy aza rano ray fa le miandro farany koa no hoe za iandro farany fa ho azoko le 12 zobika sokafo ny fonao etseo Andriamanitra zay le fahamarinana faharoa fahatelo teo misy fotoana tsy miandro io Andriamanitra io fa miandro zay avy any aminao zay ny andrasana aminao ry vato nasondro tsy ny tany efa nitahiny ianao sombiny angeny mba azosika homenao an'Andriamanitra raha sakanan'Andriamanitra io rivotra io na dia ora ray aza tsy amenina atsika faty miapatrapatra ny eto ambonin'ny tany fa mbola misy fanahy be dehibe na dia eto Antananarivo eto amin'ny Madagasikara zareo olona tian'Andriamanitra andovan'ny fanjakana zany ny antom-pisin'ny tompo fitazaina miandry ianao ny tompo ho azy ny fanjakana sy ny hery ho azy ny voninahitra amin'ny mandrakizay amen hivavaka isika zay no hafatra ao Jesosy honaina ny olona ianao ny firenenay latsaka kady miravoravo tanana ny kamaron'ny olona fa mbola matoky ianao ny fiangonanao ary miandry zay avy any aminay ianao Jesosy mba hiasa ny azonay antoka araka ny tenina hoe raha zany miasa iza no mahasaka fa kitio ny fon'ny olona alohan'i Jesosy asanao mihitsy zany fa nonitra avo zato eny araka ny teninao zay nahafoy na inona ray reny vady zanaka asa tany mety manginy fotsiny fanenjehana no ny amiko andray avo zato eny amin'izao fiainana zao ary fiainana mandrakizay kosa ho amin'ny ho avy fangeo ny olonao Jesosy androany tonga avy ny nenenizy tsirairay avy eny sokafo ny fony dia anao ny fanjakana ny hery anao ny voninahitra amin'ny mandrakizay amen. Indiavana dia misaotra an' Jesosy sika ary misaotra andray aman-dreny ao asiana tehaka aloha zany toryteny zany fa mahafinaritra sady mamelombelona mampatsiaro ny adiditsy ny andraikitra zay tsy maintsy ho ataontsika ao amin'ny atrehan'Andriamanitra zavatra lehibe dia tahaka an'izao hoe indraindray tsika taranaka Tomasy daholo ihany rehefa tena indraindray hoe raha tsy mahita dia tsy mino matetika izany nitranga amintsika dadabe Tomasy moa ny fiteny azy raha amin'izany efa nengany mba tsy ho zanyntsika ny antony tsara koa nefa ny mahita raha voalazalazana sy tantarantsika dia mety miova ny version ny sasany zao fotoan'izao dia ahita ny masontsika tena ny masontsika no ahita asainy arytsika amin'izao fotoan'izao alohan'ny andraisin'ny ray aman-dreny ny fitenenany ety amin'loana dia hiatrikitsika ny ao amin'ny écran-ntsika dia jereo tsara dia nio tsara
eto ambavaka tsara aizahoaizany toerana isy aminao fa raha vao misainsaina fotsiny ianao mombanao hoe toby fandraisana ositra ny dikan'izay dia handray ositra avy an-trany aminao sy ny taranakao. Alefantsika ary miaraka amin'ny teknisianina ny olonan-tsara fohy dia fohy mahakasika ny toby masina ambodanerana famonjena dia asaina mpitiavantsika hiamoka amin'izany. Sotra toby tahoary.
navela mihitsy motsika ry havana aloha ianiko a sady mahita ny soratra rehetra fa dia maro no efitrano izay ho karakaraina tsy ho fitaina any amin'ny tompy mazava ho azy ny tompy dia mifamatotra ny fiangonana rehetrarehetrarehetra ary ny fiangonana dia antsika rehetra zany natonga ny teny ny ray aman-dreny hoe miara-morona isika 20 taona nivezivezena tany ambodanerana faritra nde mpamaky lalana makany ambodiseheny fa mivily akavy rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray dia isaky ny herintaona moa misy ny fanokanana tamin'ny ty taona ity dia nisorana n'andriamanitra lehibe fa tsy nivezivezy intsony ary tsy hivezivezy intsony na dia ny tononkira aza manao hoe nivezivezy ao nikaro-javatso izay tononkira nosoratany Richard Barron na émissionnaire Richard Barron na ozytsika noho izany dia no ny fahasoavan'andriamanitra dia nahazo tany ho atsika maly eo teny ny toby ambodanerana famonjena toby masina izay mirefy eo amin'ny 7000 mètres carrés ataoko amin'izay satria mba tsy tonga atsika hanao calcul be loatra na kady be loatra 7000 mètres carrés izy amin'izao fotoana izao ary irariana satria efa manangasangana fa dia mety hitsahatra aloha eo amin'ny 10 000 mètres carrés eo io toby ambodanerana io raha sitrapon'andriamanitra atsoatsy noho ny olona malala tany noho ny vatona sonotry ny tany izay rehetrarehetra miaraka nitondram-bavaka dia nahazo valim-bavaka ambodanerana ny FPVM zay tary pasteur dada andrenatoandro iraka lehibe le pasteur président fondateur de la FPVM noho izany dia hitantsika tsara izao sary rehetra en 3D izao fa trano mirefy 100 metatra mialavana ary 100 metatra faingo 80 na 11 metre 60 ny sakany izay hozarainy ny trano lehibe masina eo ampovoany no kasaina ataon'izao dingana voalohany izao noho izany diavako dia raha ny fanatanjahantena dia misy hoe 100 metatra misy fefy na 100 metatra tsisy fefy fa nitoby ambodanerana kosa dia 100 metatra iarahana amin'i Jesosy mazava ho azy hitantsika daholo ny trano ho an'ny mpiomana teo izay mitokana ny trano izay ho an'ny iraka mitokana mihitsy na ny lehilahy na ny vehivavy misy ihany koa no ho an'ny ray aman-dreny ny toeram-pidiovana dia ho atao raitra ary mazava ho azy raha sitrapon'andriamanitra araka ny toroteny izay nentin'ny ray aman-dreny teo heritaona ve rotaona ve zasy ianao no manao kajikajy fa nirariana dia tsy hoany anaty goelaka araka ny sary hitantsika intsony ny mpiomana na ny iraka na ny mpampianatra indrindra moa fareo ray aman-dreny izay anokana amin'ny fotoana irariana amin'ny taona ho avy io iny tafony ambony iny izay ohatra somary terasy no ahitantsika azy dia any ambony any no toerana izay mifankanana andaniny anankiroa raha sitrapon'andriamanitra araka izao sary hitantsika izao ezana ny anaraka ny fenitra rehetra koa dia mino aho fa ianao koa dia hanaraka ny fenitra rehetra ho amin'izay ilan'andriamanitra anao tonga eto ny fantatra dia tsotra izay manome dia homen'andriamanitra izay mahafoy manana ny fahalalany fahafoizana dia hafoin'andriamanitra ho anao izay rehetrarehetra mba irina tazantsika amin'izao fa mety enjakenjana raha fijery azy izay enjakenjana zay indrindra no mahatonga anao voafidy hoenjana zay tonga eto tsy vatona sonotry ny tany fotsiny ianao fa sady trafina sonotry ny nofo no efa nasandratr'andriamanitra hatramin'izay tsy olona rehetra no finidy ho tonga eto ka dia kira rehefa avonam-panary avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotritsika rehetra mazava ho azy hoy koa ny soratra masina izay nisorata ny dadany anatin'ny fanasana izay misy atsika iny hoe ataovy ny tranoko Jehova dia ankasitrahako izy Jesosy no ankasitraka anao
fantaro tsara fa eo amin'ny toerana zay hipetrahanao io ka andinianao zao sary rehetrarehetra izao no efa anatonan'andriamanitra anao hitajian'andriamanitra anao ary tsy ianao ihany fa ny ankohonanao ny taranaka indrindra fa ny taranaka ny taranaka nahoana no zana nahoana no ianao amin'izao vanim-potoana sy vaninandro zao no natokon'andriamanitra hikarakara ny toby raha velona ina toy izao tsika aoka hisaotra n'andriamanitra manokana ary mino fa mba samy ahitana zany daholo ane amin'ny taona ho avy fa tsy miketsoroka ny tsirairay avy na ny komity izay natokany jesosy amin'izany na ny vatona sorotry ny tany rehetra ireo mpiara-miasa isika mianaka avy izay tariany ray aman-dreny ny tandana indray natoandro no nivavaka izay nataony dia tazatazantsika teo tamin'ny tampany voalohany fa efa miakatra ny mur de soutènement ary tena efa vato mahatratra amanalina no efa miasa ary efa tafapetraka amin'izao fotoana izao miasa andro amanalina ary indrindra isorana koa tompona ndraikitra izay tena any toerana ary ny aty Antananarivo mivezivezy isanandro hoy aminao mba ho hitatsika izay natotsika sy izay rehetra masambotsika atobakitsika atolotritsika eo anatrehany izao asa masin'andriamanitra izao dia ho hitatsika ny valipity rehetra ho voaraitsika ny valipity rehetra ary mitsodrano sady aho fa Jesosy Kristy tompo milaza tsy ho rehetra ny dily olona anatin'ny tavoarana ary tsy ho milany koba ao anaty balikanao ho an'izay rehetra tonga eto androany ka havoy isoratra ho voarakitra mandrakizay ao amin'ny boky ny toby ny anaranao sy ny ankonanao taranakao rehetra ho an'izay anoratra tsy terena nefa satria misy tsy nitonona anarana ihany koa ary tsy anio ihany fa maro ny fotoanan'izao anaovana fa dia maya izy ala hoe ry ray aman-dreny ajaina izy izay tonga eto androany fa fantatry Jesosy izay ataonao hifanisa amin'ny andronao tokoa ny fahasoavana rehetra zay omeny Jesosy ary hifanisa amin'ny fitahiana zay ho azonao ny androm-piainanao amby zay ho lava dia ho lava toby masina etendreny mambondro ambodanerana famonjena zay no izy 13 minitra izy zay ho voninahitran'andriamanitra samy mijerytsika dia nitsakitsako n'andriamanitra ny voninahitra amen sy natehaka voninahitra Jesosy zany rehetrarehetra izy endriavana mampitsangam-bolo raha mandinidinika ny zavatra zay ho atao satria manao trano anankiray aza tahakany ahoana na ny fiferetanay na ny zavatra rehetra zay maha-olombelona manao fiangonana mitady tany azy ho an'ny fiangonana fotsiny tahakany ahoana hitanay zany atao anatin'ny fotoana zay mitadiavana ny anjarany atao ambondrona fa rehefa manomboka dia an'andriamanitra ny sisa any Jesosy ny sisa noho izany ary manomboka ny andrasan'i Jesosy aminao ampitiavana ampanajana feno no andraisantsika ny teny izay mafonja sady goavana izay hoentin'ny ray aman-drenitsika tsy hoe ray aman-dreny mitovy fotsiny fa ray aman-dreny ny fiangonana izay misy atsika sy tsy misy atsika raha ny fijery ara-nofo fa nizaniza dia gagabe ao fa reo fiangonana rehetra zay eto Antananarivo reto sy ny any faritany dia tena ataoko hoe 7 isan-jato dia zanaka navoaka ny dadana ny natoandro daholo fampiresaka aminay zany rehefa mba miresaka aminay izy dia aizinareo dia FPV mahay eo amin'ny dadana zay koa ny mba ataony fier iry izy maika fitsika zay tonga eto ho tsofo zany dadana raha le natoandro pasteur président rano izy andrenitenitsika sy ny feo raisitsika mitehaka mandrosony ray aman-dreny amin'izao fotoana zao ety ambony tia mazava ho azy ho voninahitra tena tsy nitsahatra tompoko mitehakitsika raha mba mety satria dia miadana lamina tsara mba misy feokira ihany ve ahafahana mandeha mazava ho azy miakatra aty ambony tia ao amin'ny clavier Stéphane raha mety asina tehaka ihany atrany fa voninahitra ny ho an'i Jesosy mandravarava asan'ny devoly zany
ka dia misoron'andriamanitra tsika mbola velonaina tsara ray aman-dreny sady matanjaka asiana tehaka mafy amin'izay rehefa tonga aty ambony lapa aty ambony atya dada ray aman-dreny ndao azy eny tompoko dia miarahabantsika rehetra ry havana izay nandreny azo azo ataona hoe antso ny toby fa antson'andriamanitra matotongety ianao sotra mpitoroteny fa fitaovana ihantsika fa n'andriamanitra ny mampitombo tondra fahagagana ho antsika teny kely ihany mba apetraka ho antsika androany dia fijahantsaran'ny lioka toko faefatra ambiroapolo io tantara io dia ny tantara tsangana tamin'ny maty ny tompo miseho etsy miseho ery amin'ny mpianany fa tindray midoraka ity amin'ny lalana ho an'ny amosy dia misy roalahy miadevitra be mihitsiny tena diso fanantenana mihitsy sika ozy zay ny nataony jesosy ozy milaza fa hoe hitsangana amin'ny maty androany ny andro fahatelo ozy 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 zay lasa nandositra dia hoy ny teny tsara indrindra omin'ny andininy fa 17 hoe ary hoy jesosy taminy ahoana izao teny resahana reo ety am-pandehana amin'izao dia nijanona ireo sady nala elotare zay inona zao adevitra ety am-pandehanan'izao jesosy aloha mametraka fanontaniana zany miadevitra betsika ary tena mampirikoditra mihitsy mieritreritra ny hoe 4 miliara vao mahavitan'io dia intsika miadevitra indry very saina very fanahy mbola velona ny miteny aminao jesosy hoe ahoana zao teny resahana reo ty am-pandehanan'izao asa tonga dia kabary zany ny an' jesosy tsy azafady kabary fa tsy asa zany ny an' jesosy raha vao miresaka betsika miresaka betsika miresaka dia azadiny fa jesosy ny maheno an'izay voalohany ianao sahiran-tsaina io a jesosy ny mahitanao voalohany vity zay fahasarana-tsaina zay lavitra ny lalana za mbola andeha lavitra hoy jesosy do iaraka atory ao an-tranonay ianao eo mpisakafoanana nyraisin' jesosy ny mofo dia ny vakiny izy tsy hitatsony zay voataitra hoe ay ve jesosy le niaraka tamintsika teto e ry havana voasahiran-tsainanao efa eo jesosy zay iresaka aminao izy zay mahafantatra ny zavatra azonao atao sy ny tsy azonao atao izy ny adidinao dia zao tongava jesosy any ambodanerana tongava ny aminay tsiraray avy jesosy zay ny azonao atao faramanana an' jesosy eo ampontsika tokoa tsika ka iresahany tsy hitanao tsony izy fa ny fitahina meny anao be lavitra no saina very teny am-pandehanana anao ny asa eny am-pandehanana any tompo fahazameeritreritra zay ho any aminareo izy ninonina arotsakitsika ao na ho vola na hoseky zany samy mieritreritra daholo hoe jesosy hitanao hoe ty zavatra ty
izy teny aminao izy hoe aza malahelo, aza malahelo izany ianao. Fa izy izay ara-iasa aminao a le teny aminao hoe antsoya dia ovaniko ianao ampisehoako zava-mahagaga mbola tsy fahitanao. Sotra tombotsika teny atsika hoe manam-panahy raisiny ampony marana vavakisika. Misaotra Jesosy. Betiko ny tahotra manoloana ny vahoaka maro be. Aiza ny ahita sakafo, aiza ny ahita vola. Mbola be ny tahotra mieritreritra n'izany hoe 5 miliara. Fa so ihany ianao Jesosy nahita amin'ny mpianatra zay sahiran-tsaina rehetrarehetra efa niaraka aminy ianao, hamano olana ianao zay Jesosy. Sotra Jesosy sodranan'ireto olona reheto aleo alasa avita mihoatra ny teo aloha rehetrarehetra satria ianao no miara-miasa aminy ianao hamano fity azy. Ianaranao Jesosy nangatalo zany. Amen. Sotra tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetrarehetra izany ka dia isaorany dada ny amin'izany tsodrano ngeda be izany. Noho izany ary avako dia tsisy zavatra ho ampiany izany tenina faran'izay feo ary tsisy afaka ny hanampy an'izany. Izao no lazaiko aminareo kosa. Natao zao fikarakarana izao ho an'i Jesosy. Natao zao ataontsika hoe amin'ny teny mifaralatsika azy levée de fond ho an'i Jesosy. Hafa ny manangana fiangonana, hafa lavitra ny manangana tompy. Efa voalaza teo tokoa fa efa any aminareo zao Jesosy. Vao misahiran-tsaina, vao mieritreritra efa tonga any aminareo izy. Ohatra ny tehiteny zany hoe aive Jesosy zany efa miaraka amiko eto ka ninona ho atolotra eto tonga dia voaraina. Ary rehefa Jesosy mandray zay raha izay atolotra onerana zay dika. Ho avy amin'ny fotoantsika amin'izao fotoana izao fa tsy ho lava resaka fa eto moa zay sy présidente Fara ifandimby eto ao anatin'izay raha saiko manokana izy hiakatra vetivety ao anatin'ny teny vitsy dia vitsy zay efa nomanina raha isika mitehaka présidente Fara Vonitso Rakotondrabenja izay tao amin'ny présidenten'ny comité ny dada nareo natandro ary eo zareo rehetrarehetra manohana amin'izao asa izao miaraka tanteraka amintsika menakavy dia anakambara mazava ho azy alohan'ny tena nyboantsika ny zavatra rehetra. Itsodrananao koa rehefa aveo satria famezam-pahasoavana samanan'ny azy. Ary raha fanomezam-pahasoavako ny tsodrano alefako 100 isan-jato mandray ianao dia mahazo tsy mandray ianao anjaranao mieritreritra. Raha tsika mitehaka Fara Vonitso Rakotondrabenja ao avy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy dia manana teny betsaka molazaina. Misaotra ny tompo, misaotra ny komity, ny fananganana ny tompy ao am-bodanerana amin'izao ezaka lehibe ataon'izao. Namena fitenenana koa satria tao anatin'ny fananganana ny tranon'ny dada ampahery voalohany indrindra ny komity mahereza asa tsara no fidanan'i Jesosy anareo, asa lehibe mahereza amin'izany asa izany satria Jesosy mifidy anareo manokana andeha hanangana ny toby ho famonjena fanahin'olona zay asa tsy voakanamana ao antrinina mahereza fanivalim-pity ho an'izay mahafohy tany, vola, vady, zanaka, tokantrano ho afohy daholo zany ao anatin'izany fanaovana zany asan'Andriamanitra zany oneran'Andriamanitra avo zato eny zany
fa ambony zany rehetrarehetra zany kosa ataoko ampitsikina lehibe a miaraka amin'izany a ny fanenjehana mareta mandrakariva fa vo misento ianao araka ny teny teo a dia efa tonga eo jesosy zay totika amintsika rehetra kosa raindrayntsika vo maheno feona vola anaovana zavatra teny hoe 100 miliara tonga dia way atao inona daholo zany rehefa nanganana zavatra io a fa raha maheno vola kosa ve ianao hoe omena 100 miliara ianao misy miteny ve ray amintsika ireo hoe atao inona daholo zany androany a mampahery anao ny 10 miliara teneniko aminao araka ny teniny ray aman-dreny mitandrina teo a tsisy dikany amin'andriamanitra zany sady zany aloha e fa aniza moa mitandry izay rehetra eo aminy any Jehova nitandry izay rehetra eo aminy ny antony vidian'andriamanitra anao androany ny fidianan'andriamanitra anao androany tonga eto fitahian'andriamanitra ho arotsany aminao tsirairay avy a ho amintsika tsirairay avy zany manana olon'andriamanitra nataoko hoe olona rosy telo tiana natateraka ny youtube izay hitantsika teo io a manana izy fa ny tiny kosa dia zao nda ho zaraina ny fitahiana ho an'ny zanaky ny FPVM nda ho zaraina ny fitahiana ho an'izay rehetra vonona ny an'olotra izay nomen'andriamanitra anazy a ka averiny andeha anorenana ny toby androany ray aman-dreny androany ranabavy androany ranadaha tonga eto ianao tadidio fa vidian'andriamanitra manokany ianao a ho tahina andeha anatanteraka ny fananganana ny toby mety andeha hanoratra ianao rehefa avy eo misalasala mety hanolotra ianao misalasala fa ny tompo miteny aminao hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany zay rehetra nanao ny asan'andriamanitra mbola tsy nisy naneniny savy ianao efa naneniny tsy mbola naneniny ianao mandeha anary ataovy ny asan'andriamanitra fijoroana vavolombelona kely a nangatahany zareo tao anatin'ny komity a nandritra ny fotoana ny fananganana ny tranony dada tamin'ny 19 décembre taona 2024 no nanatanteraka hetsika voalohany koa tatsy apita tatsy a ny komity ny fananganana ny tranony dada sy mama tamin'izany tao zany hoe ndray andro fotsiny nelanelany a raha ny daty androany le 20 tamin'izany a 19 fitainitainana tepitepy ary tamin'izany ara satria raha ny devina tao dia amina miliara maro koa no entina ho valopiti ho atolotra ho an'ray aman-dreny fa ny tao anatin'ny saina komity sy ny fononay dia ny hoe manana ny sponsor officiel ngeda be tsika ary manana ny mpanolotsaina ngeda be dia izy zay jesosy zay mpaherezako atsika aza miala amin'izay komity rehetra izy amin'ny mpanolotsaina izy no hitaridalana izy no andamina ny rehetrarehetra ary voninahitra andriamanitra no niseho fa teny ampandehanana teny na dia nandalo ny krizy mafy tao anatin'ny confinement tsy nijanona na dia ndray andro no tsy fisim-bola zany trano ny dada izany a dia afana mafy be zany ho voninahitra andriamanitra na dia foana ny zavatra maro ny famafao tao anatin'izany fotoana izany fa ny zavatra nisy dia zao ro taona nanaovana anazy a vita somatsara atsasany mahery kely ny fananganana ny toby any ambotanerana ny vola lany tao anatin'izany fijoroana vavolombelona be da be no hita tamin'izany a ho antsika rehetra manatrika eto dia zao ny fitahiana ho azon'ny olona rehetra zay nahafoy amin'ny fananganana an'izany tranony ray aman-dreny zany ka mahereza daholo tsika rehetra fa androany mifalia fa raha manolotra ianao androany mifalia fefa hirotsaka ho anao sady ny valoptia atolotra andriamanitra ho atsika tsirairay avy mahereza tompoko makasitraka paster tahiny jesosy présidente a dona kely aloha tahiny jesosy paster ety mahafinaritra zany metsika tehaka ny ray aman-dreny a rehefa azo toerana izy a merci tahiny jesosy tompo endry avana
eto a dia anana anjara fitenenana foy a mahakasika an'izao toeran'izao sy ny fisaorana vetivety aleo voalohany indrindra dia isaorana feno a ny andriamanitra izay namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy ary misaotra manokana ny tompona raikitra rehetra tazakao ny directeur izay mpiaramiasa amintsika ary mendrika ho asiana tehaka tokoa satria lehibe dia lehibe izany rehetrarehetra izany azafady tokoka monsieur le ministre ty mianso ty ray minitra eny monsieur le ministre eny tompoko efa misy mandray azafady izy maloha mba jerena kely azafady efa amin'ny tany roa ao ny monsieur le ministre azafady tompoko zay no mahatonga an'le hoe azafady tompoko ohatrany tsy maintsy raisina fa zay nandrasako teo efa tonga izy satria iresaka mitady izy asiana tehaka zany satria na ny tompona andraikitra fanjakana tahaka an'izany aza dia vonona iara-asa amintsika ary raha tany amin'ny alady mitandrina anay izy tamin'ny alady dia mifampiresahana tokoa fa misy zavatra izay asa dia hoy izy tao anatin'ny lahateniny pastera zany no resahana eo pastera intia irao a pastera ka ho irahantsika izy ozy mihitsy atao hoe ho irahako ianao efa eto aza ho avy izy eo iresaka ho voninahitran'andriamanitra sy natehaka aloha zany fa zava-dehibe zany tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra ary tena zay mihitsy ny mahangeza be ny fotoanandroany isaorana feno tompona andraikitra ny mpiaramiasa rehetra atao amin'ny Sheraton 5 étoiles ary ao ihany koa ny traiteur ary ny taty onja ao ihany koa ny orchestre tsy orchestre moa zany fa tarika TDC zay tarian'ny coach fidy asizika tehaka aloha zany rehetra zany satria zava-dehibe ao ny number 1 anatin'ny écran ao ny taletso ao anatin'ny fandefasana ny TGT mivantana dia ao ihany koa zay tsy voatony koa sanatry sao dia sanatry adino tompona andraikitra rehetra any ivelany ihany dia isaorana feno zany mazava ho azy tiako raha ohatra ka mba hoe satria efa miditra ao mihitsy izy misy zavatra azavaina ma fa tsy azo monsieur le ministre mihitsy hoe inona moa zany no atongavany eto fa dia ometsika andraikitra miketa be izy dia asa ve tahaka ny ahoana no tenena za ihany ve no anazava azy foy eny tomboka dia resina mitiavana zany andraikitra lehibe sady makadiry nefa masina ka dia isaorana fenokolo komitiny fananganana mitovy ambodanerana rehetra izay mivory andro manala misy fotoana zay satria misy toerana tenenina izay atao hoe QG ery ana quartier général ery amboandrano ambotraraby ery isaorana feno mitompotrano sy izy menakavy rehetra fa dia asiana tehaka zany amin'ny komite eo fa amin'ny 7 alina amin'ny 10 alina mbola any alina be dia alina be sasany mody lavitra ny sasany dia mifanatinatitra eo ary dia voninahitra andriamanitra moa zany ka dia raha isika amin'ny tehaka ampitiavana monsieur le ministre ato akaikin'ny dada ray aman-dreny manaja tompokoa ka iny jesosy ianao tonga soa tsara eto amin'izao toerana nandraisana anao izao eny tompo araka zany dia tonga soma tsara ny ray aman-dreny ao anatin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo manajanao zay ary mitsotra aminao monsieur le ministre hotainy jesosy fa ny ao nasady indray tsika mifanelingely amin'ny telefôna sy ao anatin'ny message sy ny rehetrarehetra fa dia reny rehetrarehetra iny dia isy pasoavana ary isy pitahina ny antony atongavana eto sao dia azo averina kely vetivety ilay oronantsary dia tazana mba ho hita hoe io lay zavatra zay ho ateo na le 3D fotsiny ihany aza eny tsy manina moa zany satria mitambatra izy io dia mba lefantsika vetivety na sombony aza extrait izay vao hoatsangana zao goelaka izy io natoriana ao anatin'ny ranonorana ny atsika satria fotoana mihitsy ambodanerana dia tsy aiza fa eo ndre-pamaky no mitsofoka miakavanana mandeha ny lalana ambotseheno fa tsy tonga ny ambotseheno fa somary mivilaka vy io lay toerana izay vao azo tamin'ity taona ity na dia nandritra ny 2010 taona azy dia niara-miasa tamin'ny commune
ny tompon-tanàna vezivezy eny amin'ny terrain-bola any anatin'ny tsena eny anaty tanàna maro teny ny toby famokanana hatramin'izay maro ny promotion zay efa nivoaka raha anisan'izany tonga eto mandray ositra farany tamin'ny volana oktobra teo ny izay atao hoe promotion mpananatra 2 izay nahazo ositra voalohany teo amin'ny toerana izay andatsahany ndray mandreny ny première pierre amin'izao fotoana izao io hitantsika eo amin'ny sary io zany dada nanomboka ifedina fototra tamin'ny 2 décembre 2022 voalasa teo tao anatin'ity volana misy antsika ity tahaka an'izao ny endrikendrika satria mbola vola atao terrassement isorana feno ny tompona andraikitra zay nafoy ny engin rehetra sy ny bullary zay rehetra nafoy vola nanaovana zao terrassement zao satria dia ala mikitroka ny teo ary tena najariana ho tonga ho tahaka an'izao en escalier ohatrohatran'izao aloha io zany dia isorana feno jesosy eo amin'ny 7000 mètres carrés eo ny refin'ny velaratany izay azo ny toby ambodanerana toby FPVM ambodanerana famonjeny toby hoany rehetra toby handraisana ositra toby mamotika ny asan'ny bevoly rehetra ary tahaka an'izao ny carrière izay nividina ary ambony somary atsimo ny fiteny azy an'izao toeran'izao lavidavitra ihany na dia atao hoe lavitra kaiky araka ny fitenenana dia miasa andro manalina mianda miambavy dia apakatra n'izany na dia avy vorambe ary misy fotoana nalama dia tsy nitsahatra ny asa misy fotoana izay tena anatin'ny tsy fisina vola ihany ko zao tsika miteny zao anatin'ny firerinandro zany zay io asa io dia tahaka an'izao zao ny ataontsika hoe fandrosoana na ny avancement fa efa vato amanalina no manomboka tafakatreny sy tafapetraka tsikelikely ny ciment zay lany dia efa mataonitaony maro mazava ho azy ny fasika sy ny briky moa dia efa miandriandro eo araka izay fotoana mipetrano 100 mètres zao lay maquette en 3D 100 mètres ny alavan'ilay ezaka amin'ny toby io mahakasika an'ilay trano na toerana ny sakany kosa dia 11 mètres 60 ahitantsika ao anatiny eo zay soratra rehetrarehetra eo isy moa zany ny toerana izay alamina manokana momba ny fipetrahan'ny fiara na parkina satria enjana be mihitsy ny fiarakarana an'ireny parkina ireny rehefa tonga ny fanokanana dia ho asinan'izany manokana ho an'ny VIP misy ny efitrano zay raisana ny vahiny natokany mety tsy homby ihany kanefa dia natao ezaka lehibe izy ity natao zay araka izay hotratra raha sitrapon'andriamanitra raha teo misy ihany koa ny efitrano zay voatokana ho an'ireo mpiomana izay andray ositra ao anatin'ny fotoana satria matetika dia tonga eny zoma sabotsy lahady ny fanokanana zany hoe matory ihany ary tena mitoetra mihitsy ny amin'ny hoe atokana mitokana ary tsy mahazo mifandrairay amin'izana amin'iza ao ihany koa ny mpampianatra izay encadreur ao anatin'izay mpiomana izay ao ihany koa ny efitrano zay misy ny hiraka izay natokana amin'izao fotoana izao amin'izay hoe mba ho hitokana ny lehilahy dia ho atokana ny vehivavy mazava ihany ihany koa fa isy hitoerana izay hofanokanana hotazantsika eo mony sary vaveo fa niezaka dia ho ezahana anaraka ny mariky ny fenitra rehetra fa ny tanjona voalohany amin'izao ezaka ataontsika izao dia mazava ho azy eo amin'ny lay misy ny atao hoe altara masina na toerana masina amin'ny ambony ary ny eo ambany kosa ho toerana fiomanana ray aman-dreny am-panahy indrindra fa misy ny ray aman-dreny président hitokany zany ary tsy azon'izaniza vidirana zao kosa nefa io toerana io dia ifefy tsy maintsy ho asiana fefy satria be dia be ny zavatra mitandrovana amin'ny fotodrafitrasa azy ao ihany koa nefa ny fahamasina ny toerana zay ahafahana mandoalika mivavaka manokana ao anatin'ny fahatongavana any fa azo atao tsara mandeha ihany na dia tsy ny fotoana fanokanana zany fa dia andraisanao ohatran'ireny hoe hiakatra toby
ireto tokoa na dia nao rery ary ireo menakavy rery azy io zany riavana dia tahaka an'izao ilay izy hoe 2 milliards d'ariary tahaka an'izany no budget prévisionnel ary indrindra hoezaka ho atao androany fanomboana ihany androany fangatahana ihany amintsika menakavy velom-boly sahady zay mahita anao reo tsirairay avy zay tonga eto velom-boly koa zay satria manoana anay ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny fitondram-panjakana ary soloteny eto a monsieur le ministre hotahiny jesosy fa tena faly izay na dia nijirama ihany aza mazava ho azy hotafiditra ny jiro andray fitenenana izy andrasasika mitehaka avy hatrany mandroso monsieur le ministre eto androana raisina mitehaka tsy mijanona ny tehakitsika fa mino fa mbola anetendrim-bohitra mantsy anenefitra mantsy izao toerana izao ka ilaina fanazavana ary ilaina fahazavana maharitra sady mateza mazava ho azy ianao ny tompona raikitra voalohany ndao ary tompoko ety ambony tsy aotena sitsika teka satria tonga ny ray aman-dreny ndao ary tompoko tsy hitako izao tenena fa miarabantsika rehetra miaraba manokana ny pasteur mpitandrina namolavola pasteur tantely dia itsofa vovela kely vetivety any rahatsindrina voataiza tao anatin'ny FJKM manotenako satria ny ray aman-dreniko FJKM nandeha teny fotoana dia ohatra ny lasa nanitona kokoa niaraka tamin'ny mormon dia nandritry ny fotoana vitsivitsy taona maromaro dia noho ny fitiavana mozika averiko ny mandeha noho ny fitiavana mozika dia nanentana ny fanahiky kokoa ny tao amin'ny rema talata maty pasteur Mikael dia nandeha teny ihany ny fotoana dia hoia hoe misy aliantsina hoe dimy raha misy dimy tokony ataoko ho an'ny firenena na ho amin'ny zavatra rehetra ray manontolo dia atokako zato isanjato ho fanampiana amin'ny asan'Andriamanitra dia tafa aona tamin'ny pasteur tately zay antsoko hoe pasteur iraka indray androany dia hoy za hoe itia irao ao saotranato efa itia ho aniraka anao ny anaran'i Jesosy ngama tsy dia ho lava resaka fa dia zay zanakareo zandrinareo zokonareo irao amin'izay mendrika tehaka amin'ny mafy zany satria fantatro no any raha koa azy fantatro ny tompona ny rahana azy hatramin'ny fara tsy mila tambiny tsy misy ambadika politika anaty kely ary tsy mila oeraoera tsy mila inina fa dia atao sotra fotsiny sotra zao misotra tompoko monsieur le ministre fa koavana be zany raha isinay zany eo anatin'ny fonay ary enregistré tsara dia mazava ho azy ara-paina manokana ny amin'izany fandaratena zany monsieur le ministre efa natombokontsika izy ary tsy ozy izy ny teninao hoe ndao toisana pasteur raikitra ozytsika rehetra hoe ozytsika rehetra hoe taovy mafimafy ozytsika rehetra hoe zay indrindra raikitra monsieur le ministre lasitsika izao asitsika tehika fandraisan'ny toerana makasitraka femina amin'izany rehetra eto dia mahazo afatra fo izy sao dia sanatria mantsy manadino afatra vozaovozao vao azo koa dia manjary be kipona dia efa lasa ihany azy tia nefa tsy tokony ho zany mihitsy zavatra anankiray dia hoe nitoby dia any ambotanerana any misy azy fandavan-tena lehibe fitiavana lehibe tonga ty amintsika ety amin'ny 5 étoiles ny maire
beny tanàna ambodanerana raisina mpitiavana mandroso atopokoa andray fitenenana etsy andona lesolemaire amin'izao fotoan'izao tsy mitsatra ny teksika satria tena zanaka mihitsy any ambodanerana ry zareo ary dia nahita sy nahafantatra ny zavatra rehetra izay nisoetany ka dia miara-miasa mazava ho azy voninahitran'andriamanitra izy mivadiny eo dia asiana teka aloha satria nivadiny ohatra tsy nahazo teka izy izany koa monsieur le ministre ho voninahitran'andriamanitra mandroso atopoko ao anatin'ilay tovolahy sady mbola milamba be ty mery ty dia batisan'ilay zanakareo zao nitadidiko tamin'ilay 34 daty iny moa batisan'ilay zafikely eny tompoko eny ary tompoko faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy tompo izay tonga marobe sika ary miarabany dada pastera miarabantsika ministry ny angovo sy ny mpiaramiasa aminy miarabantsika vahoakan'andriamanitra ihany koa asiana teka aloha zany fa tsara fiarabana mafinatra dia ny tenin'ny be ny tanàna moa tompoko dia any amin'ny commune Tsalala no misy any toby FPVM famonjena dia ny tenanay dia mankasitraka mankatelina ho antsika rehetrarehetra mikarakara n'izany tanan'andriamanitra izany dia ny angatantsika rehetra dia mba ho tanteraka soamatsara izany sotra betsaka tompoko lahy mankasitraka tompoko vava tsotra mafonja tahaka ny rambonombo tapaka ozy ny fitenenana foy fa mafonja sotra tompoko faly velohan'ny commune isin'io toby io raha sitrapon'andriamanitra vaovao iny tompoko tena faly tokoa ny tenanay satria rehefa ilay misy isataony reny ny fanokanana dia mba hita le commune kely any le inty izy zay dia masitaka lita tompoko sotra tompoko misotra monsieur le maire mbetsika teka izy mba fandray tanàna kolotsika ny joera satria zay mihitsy le tena izy ok raikitra eny ny anaran'i jesosy ho tahinany ny commune Atsalala misy any ambotanerana toby amin'izay tahaka an'izay ny oera tahaka an'izay ny foy riava ny malala rehetra amin'ny tompo za moa dia tsy misalasala mitsodranin'ny olona isan'andro san'andro ny antony dia tsotra napetraka ny tompo ao anatiko zany rehefa miteny aho dia betsaka ny miteny hoe izay indray paster fa alefako zato isan-jato androany indray ho an'izay mandray dia ahazo ho an'izay tsy mandray dia mazava ho azy misy sombony verina mankaty aminay tonony eo amin'ny fiadanako jesosy ao anatin'ilay tokantrano raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ao ny fiadanako raha tsy misy ao hiverina any aminareo ka tsy zany tsy le hoe paikady hoe le hiverina ty foana ny tanjona fa le ho any aminareo ny tanjona noho izany ara dia ny anaovanareo eto androany dia azonareo tsy androany fotsiny fa ny hoavy hatrany amin'ny taranaka mandimy raha mety ianareo dia somary mitodika mankato inareo rehetra vato atreto raha mety ianareo dia angatahako ampitiavana itsaka alohany anoratana izay mineritreretanao eto ianao mety mbola eritreritra mantsy tsodranonareo amin'ny anaran'i jesosy kristy velona avy any nazareta tsy anareo reo ihany fa niankonanareo izay nilaozanareo amin'ity alina ity tsy ho ritra ny dilolana tavoaranareo mandrakizay ary tsy ho laniny koba ao anaty balikanareo mandrakizay zay nanananareo tsy ena fa hitombo ary ny fanomezam-pasoavinareo mbola eo am'pampana indray manomboka-androany hoara-bola hoara-pahasalamana ary amarana ny tompo azy ho lavanto iainana amin'ny fanaovana ny asan'i jesosy ho tanteraka ny fanirianareo fa hain'andriamanitra ny zavatra rehetra amen mazotoerana ary tompoko atambatritsika rehetra ato ampivoany ato raha mety tompoko ny anaran'i jesosy atsangako ampitiavana amin'ny anaran'i jesosy tsy ho tandrify ny tsodrano ny tenanay fa nony amin'i jesosy ilay naniraka raisy ny tsodrano amin'ny anaran'i jesosy kristy velona avy any nazareta misy fikasanareo maro akehitriny efa elany nandrasana ny fahatanterana mety efa nisy tonga fa ho jesosy hoe ho avy amin'izay hitandahatra amin'izay
karavanna fitahina ho aminareo sy nitaranankareo ary ny ankonanareo rehetra ny asanareo ilamina fianaranareo raha misy any mitaranankareo tsy maintsy tafita miaraka amin'i jesosy fahavalinareo itoavy ankoky eo anylohanareo hananareo ka hananambiampy hananareo ka hahaizana ary voninahitryandriamanitra rery any fa hoy ny tompo hoe tsy aminary manakizay Jehova tompony maro iady ao anareo izy ianareo kosa angina hamonjy fanalolona maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta misaotra Jesosy halleluia amen mahazo toerana tompoko isika avy ato indray hatraminareo ry airlines sy ny ekipan'ny tany telo rehetra mialatsiny fa misy code ato amin'ity Sheraton aty dia haiko daholo izy fa azafady fa raha zany hoe tsy mitsangana tsy fantatro ny anarany fa le fahafantarako azy tany efatra sy ny tany telo sy ny rehetrarehetra hatrany mikintana raha mandre ahy izy ny volana anaranao zany code fa sao dia gaginareo fa tsy anaran'olona fa hotsofoko rano satria ireo ny mpiasan'ny Sheraton nareo titsy izy naron Jesosy Kristy velona avy any Nazareta hany hotsofoko rano nareo fa Andriamanitra efa namorona indray amin'izao fotoana izao zavatra izay tsy ampozinareo ary mahagagy io fa hidoroanareo vavolombelona raha vatony vatonga ao amin'ny asanareo ao amin'ny fikasanareo sy ny projetnareo rehetra dia ho Jesosy hoe asa matahotra hiady ho amin'ny fantsarana fiainanareo ao misy fahavalo nareo aza matahotra fa ho Jesosy ny eo ampelantanako tsisy maharombaka mandrakizay ary indrindra ao anatin'ny fitohizan'ny fiainanareo ny tonga teto androany tsy napoizina dia mahatrany fahatongavany fahasoavana manambiampy ho anareo tsirairay avy ho ela velona ary avonjy fanan'olona maro ihany koa amin'ny talenta rehetra izay omeny Jesosy anareo tsy ho hitra ihany koa izay rehetra efa nananareo ary ho arovan'Andriamanitra izay rehetra hananareo mandeha amin'izay fa misy Jesosy mitady aminareo anolontsainanareo mihoatra monta ho tamperaka ny sitraky n'Andriamanitra ho azo ny voninahitra mandrakizay mandrakizay saotra Jesosy halleluia amen mazotokanarya ianareo zao no tenikely raha ataoko hoe tenikely maha-olombelona satria efa mandeha mombo fotoana tahaka aty dia efa andeha ihany ny ray aman-dreny rehefa avy eo satria ny andro mba efa manomboka hoalinanana ihany fa mba iresaka manokana dada sy monsieur le ministre ary benako rehefa avy eo tokony ankilitsika telo mianaka raha ohatra ka azo atao fotoana fidefo izay aloha ny andanany ray aman-dreny fa hoe aminareo hoe tonga azo le fotoana raha misy lakolosy maneno mikiropaka ny ambanilanitra inona ny dikan'ny lakolosy nao lakolosy mahatsara nao lakolosy mampioroho satria ny fahafatesana ihany koa dia misy lakolosy fa raha lakolosy androany no maneno tsara tsy hoe mpisitona lakolosy fa raha lakolosy androany no maneno ka milaza hoe antsara anao zao no manohana ny asako Jesosy manome zay any aminao any ilay tenany voatory teteo ilay teny zay nataon'i Jesosy tamin'ny lalana ray aman-dreny hoe miadzay va ianao ny amin'ny amitsiko lakolosy zany ataovy zay azo mitananao atao raha nanomana ianao faritra anankiray sao dia tokony ho atomboana ao zany sao dia tokony atomboana telo zany tsisy mahalala ny avoaka ny pitro fa zao kosa raha misoratra any amin'ny anaran'ny ny bokyny tobo ny anaranao hatrany amin'ny taranak'arivoarivo mandimby anao igoka ny fahasoavana azo amin'ny alalan'izay naritsaka ao eo tadidio fa mety zaza mbola ny ekipa mety mbola tsy tonga ety an-tany akory mety mbola tsy niteraka akory azy ianao zay tonga eto fa efa tsy nijovin'Andriamanitra sady zany arivoarivo mandimby anao zany ka noho izany diavana atoro antsika ao anatin'ny iran'ny TGC raha tsy anakabaratsoa ny président fa raha makambara ty ianao ry somalala satria zay faro moa dia efa raidako ihany fa ao anatin'ny ekipe tsy eo fotsiny amin'izany fotoana izany ifona natao fa zay izy tianakavy dia anakavy fo izy amin'ny kilo hoe aiza tsy aiza fa makasany makasany toerana zay anatsika sy ifatanatsika namontsika rehetra izay ny hoe zay toerana ihany dia hisy anatsika edy ka noho izany ariavana ota i Jesosy le rehetra arotsakao dia sy chiffre dimy ao aoriana zay arotsakao dia ho averiny Jesosy animao sy kenao bankonao zany chiffre dimy araka zay arotsakao teo zany no manana tiana nataonao fa ny chiffre dimy dia miandry ho anao sy taranakao amin'ny anaran'i Jesosy amen daholo fahadabinana kely zany hoe misy fanazavana kely atao ny komity ny fananganana amin'ny tobe-bonalerana dia ny antso fiarahana miasa ho anay tao anatin'ny komity ny fahadimapolo
fotoana ny fananganana ny tranony dada. Ny fandaminana ho ataontsika zany zao a eo amin'ny fanolorana izay foitsika hoentina fananganana sy fanorenana ny toby dia ho ataontsika tahaka an'izao. Mangataka anareo komity rehetra ao anatin'ny fotoana hitenenako a mba hijoro eto aloha eto a ho hitan'ny reto mpanompon'Andriamanitra tonga manotrina antsika rehetra ireto a ny komity rehetra toko angatahako mba akaty ao anatin'izany a ho avy eny aminao hoe ny zamanginy fanahanao a no anomezanao anoratanao a an'izay rehetra fonao ho fananganantsika an'izany toby lehibe any am-bodanerana izany toerana ihany any am-bodanerana fa ny toby ho atsangana kosa dia atsika rehetrarehetra zanaky ny FPVM ny firenena malagasy ary tsy hanavahana zany na iza fa natao amonjena ny malagasy rehetra zany toby any am-bodanerana izany. Ampanitetena président nongatahako anao mba hiakatra aty ambony aty a président ny komity ny fananganana ny toby afaka sinatehika be tompoko azafady tiavatsika pasteur Elanto fa efa vizana izy ito a efa tsy dia ampoary mafa be tabe ny asa fiazakazahana zay atrehany a tiavatsika mafy be izy a no président ny toby ny fananganana an'izany toby any am-bodanerana zany a pasteur Elanto tiafy mafy be izy fa tsy mora ny asa miandry azy ao anatin'izany. Reo mijoro manoloana antsika ireo a ny ao anatin'ny komity ny fananganana an'izany toby any am-bodanerana izany mandritra ny fotoana rehetra anatanterantsika ny fanolorana izay fotsika ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'azy ireo a fitaovana ihany reo hiazakazaka anatanteraka an'izany a dia na ianao a anantona fa efa misy kesery na andeha hoeny izy ireo a dia izy a no manantona antsika ary enitsika no hanome izay foitsika atolotra ho an'ny fananganana ny toby. Mivavaha alohan'ny anoratanao a na alohan'ny anomezanao an'izay fonao an'Andriamanitra atolory ampitiavana atolory amin'ny fo fa ilay Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo a mahalala ny namenao ary mino a fa mihoatra lavitra no noeritreretinao a ny lalana hitondran'Andriamanitra anao a ao aorianan'izany mety tsy mahavita mandeha miazakazaka mandeha manao ny asan'Andriamanitra zasy ianao fa ny fahavitany io toby io anatonan'ny olona ao efa asan'Andriamanitra ngetabe a ho entina ho tanteran'Andriamanitra ho ataonao zany. Makasitraka sahady tompoko ary voninahitra amin'izay rehetra ho ataonao dia ho an'Andriamanitra irery ihany a ho dia afatsika mafy be reto komity reto andeha hamonjy ny toerana avy eo izy manantony eny a ary ao anatin'izany a no amesantsika fitenenana any filohan'ny komity ampananjana pasteur menanao fitenena. Sotra tompoko makasitraka Jesosy ary sorana be lehibe izy ny amin'ny fahatanterahany zao zavatra izao dia faharoa manaraka an'izany misaotra anao dada makasitraka fa zava-dehibe ny fahatongavanao teto a misaotra ny monsieur le ministre ihany koa satria vao tamin'ny lahady zay ny tafahoana taminao a dia androany ianao tonga indray misaotra ny monsieur le maire misaotra antsika rehetrarehetra makasitraka tompoko tsy anana teny lava be fa ny teninay komity matetika dia izao hoe rehefa mivahiny eny amin'nao anjery eny dia izao hoe andeontsika mba hametraka tantara eto amin'ity tany fandalovan'ity andeontsika mba hametraka tantara ho an'ny taranakitsika matoa ianao tonga eto dia izao mitady aty hoe ny fitiany Jesosy ianao zay tiany Jesosy ianao hanao ny asany indray mandeha rehefa nanatona ny ray taminareo dia izao no nataony hoe misaotra pastera fa nanome asanay ianao tena zavatra tsy faheno zany ho fa makasitraka antsika rehetrarehetra tsy mora tena hoe tsy mora fa zao meny Jesosy dia hozy Jesosy atovy fa zahanampy anareo a misaotra azytsika misaotra antsika rehetrarehetra makasitraka tompoko lasy tompoko vavy ray aman-drenisany zoky zany zanaka misaotra anareo ny komity ny fananganana tompo zavatra rehetra zay ataonareo rehefa avy eo a dia tsy ho an'ny komity ary eto dia ahitsinay foana hoe ny président ny komity tsy mitazom-bola
ny président comité tsy mandray amin'ny vola ny président comité tsy mandray zay vola avy any aminareo fa misy mpandray azy ao dia ho an'ny jesosy zany rehetrarehetra zany sotra tompoko tainy jesosy tao misaotra ny président sika amin'izany rehetrarehetra izany ary misaotra ny présidente fara ihany koa eo aloha fa iarahidina ihany any tsika telo menaday dia fanamariana kely tena irosika fa mahatonga n'le mijanjanana kely ohatran'izao mantsy mieritreritra tsara ianao hoe ahoana moa zany raha eo madama anao dia teneny hoe ampio le izy fa ohatra ny tsarana izy mivitahina mety ho azotsika zany ahoana moa zany ko chiffre dimy ve ahoana mihitsy moa fa manana ianao finoana fa ain'andriamanitra io misy numéro anankitelo zay ihany tsy tadidiko tsenjery le izy tokony ho teneniko eto raha misy mandefa mvola na Airtel Money na Orange Money dia efa misy manokana zay spécial tsy any amin'ny président tsy numéro nizanizaniza fa amin'ny anarany pasteur moa izy zany fa amin'izay mitigagy ianao fa efa misy code io ny code dia efa code any amin'ny comité ila izy dia misy numéro tenenina amin'ny analany eto ihany angambany rehefa avy eo amin'ny anaran'ny pasteur finaritra nalaina manokana tany amindreo opérateur ireo io zany ara dia vita mihitsy ny fanoratantsika zay fanomezana dia iroso eo any amin'ny zay tsika vao miroso any amin'ny fisakafoanana izay fisakafoanana maivana moa fitenenana anazy kanefa natao mihitsy ireo tena ho amin'ny fifitiavana natolotra amin'ny fitiavana ny fofeny fitiavana ary zany fitiavana zany dia mahasarona manarona fahotana maro ho ny soratra masina ka dia mahireza otahiny jesosy daholo tsika rehetra en sordine ny TDC no eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka dia hovoninahitran'andriamanitra mety tsy atehaka izy menata ihany koa niaraka niasa tamin'izao fotoan'izao ary mbola ifandimby eo ihany raisitsika tehaka ihany koa i TDC ao anatin'izany rehetrarehetra izany mandroso avy hatrany ary isika rehetra isy hitarika ihany isika raha ohatra ka mety isalasala ery misy kesy anankiray dia atsy amin'ny akavia atsy eo amin'ilay nidirantsika misy kesy anankiray dia isorana tompo afaka maka sary manao selfie manao rehetrarehetra rehefa avy eo manova PDB any amin'ilay comptenareo rehetrarehetra any dia mba hovainareo satria afaka manaotra fa mazava ho azy tsara ny toerana raha tsara kosa aloha ny toerana dia aseotehaka satria miara-miasa nitsika foana ho anareo zay hiara-iasa amin'izao serataon'izao dia manatona ty aminay namboatran'izany vetivety dia mahazo minomino fa tsy dia hisy olana raha tianareo zany na mariage ninino tsy hanao publicité eto fa sao dia ozy izy ny olona hoe manao publicité pasteur kanefa na izany aza tsara ny toerana erahantsika rehetra any malagasy izy ty ndao ary tompoko tahiny jesosy dao tonikira avy hatrany tsisy tonikira fa avy hatrany dia feokira sy
samy miaraba ny misaotra mampasitraka ny fanasana miaraba ny tantarandrenatoandro sy ny komity ary ray aman-dreny etanevany fiangonana FVM dia manasitraka indray ihany koa ny groupe DGC samy tena andriamanitra toroantsika rehetrarehetra fiatanana. Masitakatsika miaraka miteka koa rojo miavo izay miaraka amintsika eto androany teka mafy miasatsika ny rojo miavo izay anjara amin'izao fotoana mahafinaritra iantsika androan'izao. Nani fitanatompo tsika rehetra ihany koa dia faly miaraka ny ray aman-dreny rehetra fiara miaraka ny manam-pahefana rehetra zay tonga eto miaraka ny rahalahy mahafinaritra izay tazana rehetra ihany koa dia faly mifanotrana amintsika rehetra ny amin'izao ezaka goavana izay miandry atsika izao no ny fahezana tompo amintsika rehetra nolotra hira daly.
araky ny krismasy ihany koa moa sika zao tsy mantegna manamba manao hira fidiranao anatin'izany noely zany isika dia tongotra mipitiavana antsika misy anarana omena ry avany tio anareo le manao chèque reo a dia ifonana fa zao vao tena azo satria tsy maintsy nalamina kely hoe sao dia sanatria mandeha any amin'ny tsy aleny le zavatra dia misy anarana hoe Ramalala Harrison tsara ngambany a hosoratan'ny komity izy ity dia izay rehetra manao chèque a dia ity no chèque ny anarana soratanao na barenao le izy a na non barré a dia mety daholo a ny chèque-tsika raha tononoko eto fotsiny dia tsy ho tadidinao fa ho an'izay manao chèque dia mangataka ny komity izy a
izy moa le anarana raha mahalala hary dia apasipasy fotsiny zany satria izay mavita dia apasipasy le izy ary izao amin'izao fotoana izao dia angatany neny fanja mba hiakatra ery amin'ny tale maheno avy izy neny fanja sy namany misy anankiray le anareo anankiroa mba miakatra ery amin'ny tale amin'ny Sheraton fa omentsika tehaka be satria mandray anjara mitovy ihany koa izao Sheraton izao amin'ny alalan'ny directeur amin'ny alalan'ny fanomezana izay ataony zareo amin'ny toby ambodanerana sora toboko tahiny Jesosy hiakatra ny koa rehefa aveo fa dia mitohy ny fanentanantsika isorana feno ianareo ty izy sora toboko zao zany riavana satria efa betsakisika navita nanoratra nanomesy nanolotra dia isika zay efa navita dia afaka mandroso eny amin'ny sakafo amin'izay eny amin'ireny buffet izay hitantsika ireny dia efa afaka amin'ny sakafo fa efa sakafo mivavaka dolo reo efa nentina mivavaka mitsofona rano dia mitsangantsika tsy misalasala efa natokana ho antsika zany rehetrarehetra izany ka dia maso tomana tompolasy tompovavy tahiny Jesosy dahoary
vitatsika androany a dia hatram'izao a fa mbola misy manoratra dia mahatratra 43,265,000 ariary teafo mafy be ho voninahitra Andriamanitra dia misy ny nanome briky 20,000 isa 2,000 isa dia misy oratra ina le max 4 millions d'ariary zay zany misoratra ato a 43,265,000 ariary atreto a voninahitra ho an'Andriamanitra tiafatsika mafy be zany eo ampanaovana cocktail eo ianao a raha mieritreritra eo anao dia mbola afaka manoratra na hoe efa nanoratra ka mbola tianampy a dia apio ihany fa hitongo araka izay koa ny fitahiana ho azotsika mbola afaka manoratra foana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra to mazotomana daholo areo.
just sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all nations rise, joy the triumph of the skies. With the gently us proclaim, Christ is born in Bethlehem. The herald angels sing glory to the newborn King. The newborn The newborn King. Herald angels sing aloud. The herald angels sing. The herald angels sing aloud. The herald angels sing. The herald angels sing aloud. The herald You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way. My Desire,
triumphs, they seem to get you down. And all your friends and lovers are nowhere to be found. Remember, there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can make it. I know that I can stay. No matter what may come my way, my life is in your hand. With Jesus I can take it. With Him I know I can stay. No matter what may come my way, my life is in your hand. Jesus Satanás, who feels desire casar, Nino Natu, Ifyanaku, Hapena Tanana, Pepe Pahe, Seso, who feels desire casar, Nino Natu, Ifyanaku, Hapena Tanana, Pepe Pahe, Seso, who feels desire casar, Nino Natu, Ifyanaku, Hapena Tanana, Pepe Pahe, Seso, who feels desire casar, Nino Natu, Ifyanaku, Hapena Tanana, Hapena Tanana, Hapena Tanana, Hapena Tanana, Hapena Tanana, Hapena misaorany Jehovah fanahika azy rehetra atao anaty koa misaorany lavany masina isika zay mbola tavela eto zao dia mampatarina fa 48 755 000 ariary na 243 775 000 francs ny voangana hatreto isaorana tompo dia siteka fa mbola mitoy ihany ifandrotsahana ao misaorana tompo koa tahity Jesosy dodary. Jehovah, Jehovah,
isaorany jehova rifanahaiky aza misy avinona ny vitahiny rehetra zay mamela ny helikao rehetra zay manasitana ny aretinao rehetra zay mananjanao tsy hidina ny davaka zay manarina fanampo sy fiantrananao zay mamela ny helikao rehetra zay manasitrana ny aretinao tsy hidina ny andavaka zay manarina fanampo sy fiantrananao zay rehetra de misana azy rifana aza misy ny vitahiny rehetra zay mamela ny helikao rehetra zay manasitrana ny aretinao tsy hidina ny andavaka zay manarina fanampo sy fiantrananao zay mamela ny helikao rehetra zay manasitrana ny aretinao mitehaka kosa aloha tsika na dia mpinanana eo ary angambany a dia ataovy mafy mitehaka ho an'i jesosy ho amin'izany hira tena faran'izay tsara zany anisan'ny verset préféréako zany ary favoriako a zany salamo 103 zany ny montant antsika indray amin'izao fotoana izao a dia mahatratra 54 775 000 ariary a na 273 775 000 francs asina tehaka ho an'i jesosy hatrany a zany rehetrarehetra zany ndao ry havana mitoy ny fiderana mazava ho azy nareo sakafo rehefa aveo fa tsy hoe tsy misakafo fa tairo aloha raikitra satsy raikitra ndao ary ataovy lira ireny fa tsy